Jesosy ho avy indray, fanantenana azo. Izany no anasako anao ampifaliana amin'ity androany ity. Asao ihany koa ny ankohonanao. Ry mpiara-midinika amiko, Sotrandriamanitra isika tapahoana soamatsara indray amin'ity andro vaovao ity. Miarabanao, miarabantsika tsirairay avy, tsy maty fo amanainy. Faly tapahoana indray isika rehetrarehetra ary tononoko ity am-piandohana ny fiadanan'ny Tompo anio anao sy ny ankohonanao. Jesosy ho avy indray, fanantenana azo antoka. Hitantsika tsara fa nanapatra Jesosy, andeha izy. Ary amin'ny fafaraparan'ny filazantsarany Jaona 4:10 dia nilaza Jesosy fa zaho tsy maintsy andeha, tsy maintsy andeha ho Jesosy. Ary zay no voalaza amin'ny 9:3 filazantsarany Jaona 4:10 hoy izy hoe: anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe: izay alehako tsy azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Andeha Jesosy. Nametraka fanontaniana i Petera, ka nametraka fanontaniana izy manao hoe: aiza? Amin'ny 9:30 hoy Simona Petera taminy: Tompoko, akaiza moa ianao? Fanontaniana manitikitika, fa akaiza moa ianao? Nilaza Petera tamin'io fotoana io fa vonona ny hamoy ny ainy ho anao a Jesosy. Ary teo nanambaran'i Jesosy mialoha ny andavan'i Petera azy amin'ny 15:30. Tao anatin'izany tontolo-kevitra somary mampalahelo izany, nalahelo ny mpianatra hisaraka amin'i Jesosy. Iza tokoa moa tsy alahelo amin'ny fisarahana. Fa teo anatrehan'izany tontolo-kevitra mampalahelo izany, manana ny vahaolana ho antsika Jesosy. Ary mpiara-midinika amiko, eo anatrehany toe-javatra mampangitagitika sy mampalahelo anao, manana fampahirezana ho anao Jesosy. Zao no fampahirezana nomeny Jesosy ny mpianatra. Hoy izy hoe, Jaona 4:10 aza malahelo ny fonareo. Minoa n'Andriamanitra ary minoa ahy. Aza malahelo ny fonareo. Le teny hoe aza malahelo amin'ny dikateny maro samihafa dia afaka tenena manao hoe aza mangitakitaka, aza mivaraontsana, aza mitebiteby, aza very hevitra. Ny antony mahatonga Jesosy hiteny an'izany, manana ny vahaolana ho antsika. Mba hampitoniana ny alahelo sy ny tebitebin'ny mpianatra amin'izao fisarahana izao, dia niteny an'ity andinin-tsoratra masina ity Jesosy. Ary io andinin-tsoratra masina io no heveriko fa anisan'ny fara-tampony ny fampanantenana omen'Andriamanitra izao taranaka misy antsika izao. Ary omeny anao zay miara-midinika amiko izany teny izany. Hoy izy hoe aza malahelo ny fonareo. 2. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, ratsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toeriko no hitoeranareo. Zany no teny nambaran'ilay Andriamanitra tonga nofo. Izany no teny fampanantenana omeny Jesosy ho ahy, omeny Jesosy ho anao. Ao an-trano raiko izy misy fitoerana maro. Ary andeha hanomana izany toerana izany Jesosy mba handraisana antsika. Tsy handraisana anao amin'ny fotoanany hafatesanao izany, fa handraisana antsika rehefa miverina Jesosy, ho avy indray aho Jesosy. Mbola tsy tonga Jesosy, fa ho avy indray. I Jesosy ilay tsy mamitaka, ilay Andriamanitra tsy mamitaka no miteny an'izany teny izany. Hiverina izy, hanavotra anao.
hanafoana ny fahoriana sy ny vokatry ny fahotana rehetra. Andeha aho, o Jesosy, ary raha andeha aho dia ho avy indray, ho avy indray Jesosy. Io ny fampanantenana omeko anao androany. Io ny fanantenana faratapony indrindra ho an'izao taranaka misy antsika izao. Ho avy Jesosy, azo antoka izany zavatra. Ho foana ny fahoriana amin'izay fotoana. Ho foana ny vokatry ny fahotana amin'izay fotoana izay. Ho foana ny zavatra maro tanteraka. Tsy maintsy ho tanteraka izany satria ilay Andriamanitra tonga nofo no miteny. Tsy hoe fahatanteran'ny faminaniany Baiboly fotsiny ny fiverenan'i Jesosy, fa azy fototry ny fanantenantsika mihitsy. Ary miorina eo amin'ilay lehilahy izay manao izany teny fikasana izany, ny finoko sy ny fomba. Milaza Jesosy fa azo antoka ny fiverenany handray. Ary tiako izany mba hampahery anao. Mandalo toe-javatra sarotra ve ianao? Mandalo fahoriana ve ianao amin'izao fotoana izao? Mirotsaka ve ny ranomaso? Ho avy ny fotoana. O Jesosy, aza malay. Ho avy aho. Aza malahelo. Fa ho avy aho. Ao an-trano raiko Jesosy misy toerana maro. Dia ho avy izy ka handray ianareo. Ianao ao anatin'izany. Izaho anisan'izany. Ny tompony amelombelona ny fomam-panantsika, amelombelona ny fanantenantsika. Amin'izany teny azo antoka, teny tsy mamitaka izany. Ho avy Jesosy. Ho andeha ho etsika mbavaka izany teny fikasana sarotra. Vavaka. O zany hafalianay Andriamanitra. Mandre izany teny fampanantenana avy amin'ny teninao izany. Teninao tokoa manko tsy mba mamitaka. Ka rehefa niteny ianao fa ho avy indray, tsy maintsy ho avy ianao. Koa hiampiandrasana an'izany Andriamanitra. Ianao any anala ny tebotebonay, anala ny tahotra, ny alahelo izay mianjady anay. Aoka sanatray mandrakariva, amponay mandrakariva ny fanantenana. Fa ho avy ianao. Aoka izany ihany koa ny fanantenany ty mpiara-midinika amiko ny tenina ity. Aoka izany ny fanantenany malagasy iray manontolo. Aoka izany ny fanantenany zanakao sy raraka. Dia mitahiry anay. Anarana Kristina angatana ny Amen.